Inona ny hoe fanantenana fa manino isika ny maka ny fotoana ny conférence manontolo indrindra fa nitsikeri-taona fahatelopolo miaraka amindreo vehivavy anarivony de avy eo miresaka zavatra tsotra toy ny hoe fanantenana satria zany zao de mety ray amin'ny zavatra manan-danja indrindra ilaintsika resahana ary mahitsy miresaka betsaka ny finoana sika fa tsy mitompona ny ananana finoana raha tsy efa manana fanantenana aloha matetika sika manao zay inonana n'Andriamanitra amin'ny zavatra raiky nefa sika manana toetra ratsy tsy mahomby fa tsy afaka mahazo finoana sy toetra ratsy ianao amin'ny fotoana iray de miandrandra an'Andriamanitra anao zavatra haiko fa tsy misy manana toetra ratsy nareo efa haiko zany haiko fa nareo zao mieritreritra ny am'ireo olona zay tianareo tonga teto nefa tsy tonga zay manana toetra ratsy ka mba mila fanampiana de mety mihevitra mihitsy ianao hoe tena mila mividy ty CD ty de zany de zany de zany de zany de zany sy zany fa firy aminareo ny manaiky fa tsy handratra anareo ary mba nisy toetra ihany koa amen tena efa vilavitra ary tsy tena manana toetra ratsy matetika ntsony fisaky ny mba mahavita kely reny ka rehefa manao an'izany de mila manao zavatra mitovy amin'izay lazaiko anareo ihany inona ny fanantenana mananteny ty manantena zao manantena mba tsy ho avy ny orana fanantenana tsy resaka fandrina mitopatopeny zao tena mety hitranga ary ve zany sady tsy haiko hoe ahoana de hitako fa sika zany toreny hoe mijery de miandry de mijery de miandry mety zany ny fanantenan'ny olona fa tsy zany no fanantenan'ny baiboly fa neny baiboly de tena manan-kery fa tena fiandrandrana mahomby sy matoky zany fa te ilaza aminareo inona no andrandranao an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy haiko aloha reny karazana miandry mijery reny fanantenana de tsara lavitra noho zay fazoko tsia fa inona no andrandrainao inona zany no andrandrainao inona zany no hitanao ao an-tsainao ao ny sary ao an-tsainao ao ahoana ny firesakao ny amin'ny hoavinao inona zany ny tadavinao rehefa mifomaraina ianao ve zany ny ohatrany hoe tena andro indray ty miezaka fotsiny avy tany ty indray sa ianao lay hoe ore olona tsy zay lazany nataon'Andriamanitra androany zao mety lay androm-pitsarako hitanareo rehefa ny vehivavy bevoka ny mendrandra ny fahelan'ny voakany de mendrandra ela koa ianao de ny sasany aminareo mety ilaza hoe tena efa mbanino an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra ohatr' zany ihany efa 20 taona fa milaza aminareo zao tena mila vonina indray ianao amelona ny fiandrandrana tondra ny zanako rehetra mihitsy mandrapiterany amin'ny fotoany dokotera ny laza hoe nao rery ny vehivavy fantatro ny janabevoka ela tahaka ny elefanta zanako voalohany de tara 4 herinandro ny faharoandray de tara 5 sy tapany herinandro fahatelondray de tara 3 sy tapany herinandro ary le ray farany de saika efa tara 5 herinandro de avy eo ndray koa izy mbola tsy ampilanja kely fa tena vavonany amokazy de milaza aminareo zao isaky ny fomaraina de hoe androany zany lay androany angamby zany lay andro de efa mijery ny entana rehetra amin'ny valizy de manamarina tsara rehefa mipetrapetraka tsara daholo ny rehetra de hitanareo zao isaky ny mahatsara zavatra kely mitranga tonga de mihevitra hoe zay le izy fa teny andrandra de mbola ny tananareo ihany inona no andrandrainao ataony amin'ny fiainanao fa mitady atsika endrandra tanjony izy ary mila atao amin'ny tsy hita mahasosoina amin'ny ao avy zany fa tsy manantena zavatra afaka hitanao zany ianao tsy manantena zavatra efa nananao sahady manantena zay tsy afaka hitanao ianao sy zay tsy mbola nananao fanantenana de ilay fiandrasana mahafaly ny tsara tena tiako zany fiandrasana mpifaliana fa isy zavatra tsara hitranga amiko isy zavatra tsara hitranga amin'ny fianakaviako isy zavatra tsara hitranga amin'ny firenetsika Andriamanitra de tsara de manao zavatra tsara koa izy de miteraka fifaliana ny fanantenana ny fanantenana zany de toetra tsotra mahomby fananana fijery mahomby raha afaka mijoro eto ka milaza aminareo hoe manana fijery miabo miainga avy any amin'izay ny aingako
de nahitsy zay nataon'Andriamanitra tamin'ny toetrako de eto amin'ny teny aminareo hoe namanahoana ny amarony zavatra tsy mahomby afantraka tamin'ny fiainanao de namanahoana koa tsy fahombiazan'ny sainao am'izao de afaka manana saina miova ianao sy mitoetra miova de afaka tena ho tonga mahomby ianao zay tsy alalanao tsony tenanao. Ny olon'ny fanantenana de tena mandatanteraka ny tsy fahombiazana rehetra nefa izy mahalala sady miady amin'ny tafiditra ny fiainana fa mbola mitoetra manantena amin'ny saina mitoetra ary amin'ny resaka de amin'ny resaka matetika sika ny milaza hoe mivavaka ao antiny manantena an'izao ary raha mihain'ny fomba firesantsika sika azo atoka fa tsy toy ireny manantena fiovan'ireny tsy afaka milaza kory sika fa tena mino an'Andriamanitra anao zavatra de avy eo miresaka zany toy ny tsy miova mihitsy. Ty zao misy zavatra ao ataonareo tena tiatsika foana zany manan-javatra atao zany ny rehetra afaka manapa-kevitra androany ny be fanantenana. Tsy voatery andro fihetsem-po manokana ianao fototra be loatra amin'ny fihetsem-pontsika matetika ohatra hoe tena tsy hainao mihitsy ny atao-poko afaka milaza zavatra ve tsy hainao mihitsy ny atao-poko am'izao zay zavatra nantenaiko zao de lasa nandeha nandao ahy daholo de nefa mila mijoro eo de mitory aminareo foana de tsy mikipy amin'ny fankatsary mihitsy ho an'ny fandefasana tele tsisy mahalala ny eo ampony hafa zany fa tsy afaka miaina amin'ny fihetsem-po zany sika fa rehefa miantehatra be amin'ny fihetsem-po sika de zay ny vao mainka ahitombony satria raha manome an'izany sika de mamela sy manao azy atanjaka kokoa fa rehefa tsy manome ho azy sika ataontsika nona izy de ho very ny heriny ao amintsika fa anaraka ny fanapaha-kevitra ao ihany ny fihetsem-ponao avy eo fa ilaza fotsiny avy amin'ilay ny andohana tsy mahavitsy sika raha tsy eo Andriamanitra efa famitinana melosady zany ny zavatra voalohany zay lazaiko isa-maraina de hoe Andriamanitra raha tsy eo ianao tsy havita nininina ary saika isa-maraina miala eo mifandriko de mandohalika eo akaiky zany de milaza hoe Andriamanitra tena milaza tsotra fotsiny fa tsy mahavita nininina raha tsy eo ianao tena tsisy dikany mihitsy ka rehefa milaza aminareo hoe mila manao an'izao nareo de mila manao an'izao de mila manapa-kevitra fa manao zay mba anairana anareo fotsiny antsina ny fanindrinareo ifanaraka amin'ny sitrapony de mba hanao zay takian'Andriamanitra de niezaky ny fahafenony fanaza ilan'Andriamanitra ataonao fa tianao zany mazava mba tsy hanaovanareo zany arak'izay tianareo fa tsy mahavita zavatra tsisy an'Andriamanitra sika kanefa koa mpiara-miasa aminy sika tena tiako ny lazay Andrianary banky hoe Andriamanitra mila heri-tanana de sika mila ny heriny ary zany ny marina Andriamanitra mila anao de mila izy de mitady atsika miaraka mitoetra tsara izy mitady atsika ho feno fanantenana sy fahatokiana ary finoana izy fa hoe ny zavatra rehetra de ain'Andriamanitra atao afaka manapa-kevitra ny feno fanantenana ny rehetra zao izay tena tsy hainao mihitsy zay nitranga teo amin'ny fiainako fa zavatra mitranga teo amin'ny fiainanao afaka manomboka vadika ao ny zavatra rehetra androany raha manapa-kevitra fotsiny ianao hoe fa zay zany ampiaza zay tsy fahombiazana zay ampiaza resaka tsy mahomby fa tsy mieritreritra tsy fahombiazana tsy saitsaina zavatra tsy mahomby tsony fa za de andeha miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra mba hanana toetra tsara satria eto ilaza aminareo fa tsisy fampanantenan'Andriamanitra zay iseho zany amin'ny fiainatsika raha mbola miazona toetra tsy mahomby sika sy vava tsy mahomby tory zavatra tsy mbola ataonareo aloha na dy zany azy le rehetra zay tena tsy nahomby taloha zany hoe mahitsy azy zao raha vao misaina zavatra roa mahomby miaraka taloha tonga de marary ny saiko raha vao nivady telo herinandro zay sy de nijery ahy izy de nilaza hoe fa inona tsy mety aminao fa nao fotoana indimy ihany zay de tonga de nivady fa tsy hainy mantsy ny anjo azy ao de ohatrany le izy fa resam-pifankatiavananga zany hoe de hoy izy hoe fa inona tsy mety aminao tena manana toetra tsy mahomby ianao de zao no lazaiko taminy hoe zao no aratsiko taloha de hoe raha tsy mendrandra zavatra tsara hitranga ianao de tsy ho diso fanantenana ianao rehefa tsy misy zany fa izy hoe manina ianao no mihevitra ohatr'izany satria nanana 13 taona tsy zava-tsy fangirifiriana de
fanararotana, de fahatsompanantenana, sy tsy fahatokiana de zavatra-dratsy ny fandimbindimby de misy ratsy mitranga amin'ny fiainako. Fa ten'izany mihitsy ny zavatra tiany devoly atao aminao, te hitondra karazana sedra eo amin'ny fiainanao izy, zay anomboanao hevitra hoe tsy misy zavatra tsara hitranga aminao zany, de manome ny vavanao am'zany ianao avy eo, de manome ny toetranao am'zany, de manome ny eritreritranao am'zany, de mitady olona tsy mahomby hafaresana koa ianao de mifanaraka am'zany nareo. Za tsy miaraka amin'ny olona tsy mahomby zany. Tsy mandany fotoana sy miarakaraka amin'ny olona tsy mahomby zany aho. Za koa tsy miala olana, fa miresaka ny amin'ny olana rehefa misy zany. Fa tsy mandany fotoana amin'ny tsy fahombiazana aho. Afaka manapa-kevitra ianao androany. Afaka manapa-kevitra ianao androany. De afaka ny ho lasa mpanentana hitarika ny fianakavianao manontolo mihitsy. De afaka manentan'ireo namanao manodidina ianao. Afaka manentana ny toeram-piasanao ihany koa. Afaka manentana ny any am-pianaranao ianao. Raha ianao ny voalohany ilaza hoe ampiaza tsy fahombiazako zay. Ndre mandeha nananandro tena ratsy mihitsy aho, efa ela de ela be taloha. Misy aminareo ve manandreny karazana teny fikasana amin'ny taratasy reny? Ianao zany manandreny eny ary zao. Za zany taloha nanana reny koa de ilay izy zany reny fitoerana tena lalina reny. De soratra masina daholo nameno zany tena feno mihitsy. Ary koa hitanareo nitady teny miverina foana zay tany amin'ny taona 70 Andriamanitra mila teny azonareo ny Baiboly feno feo aminao eo fa mbola nitady teny zay. Fa de tena reraka ary nandalo fotoan-tsarotra mihitsy de nakao amin'ilay teny fikasako aho de navadibadika ifangaro zany satria zany fanaovana azy reny. Fa afangaronao zany aloha jereo de misintona ray ianao. Ao ianao de zay zany ny tokony zava-dehibe anao amin'iny andro iny. Fa tamin'ny maraina nanao zany indray tamin'ny Baiboliko ihany. Nataoko fananiny zany satria ny hevitra fa mety azo zavatra daladala ka mba afaka mianan-javatra. Isaia 7:22 de mampahory any Ariela ka hisy fisetona sy fitarainana ao aminy. Nisy fotoana koa nahazo fa loza ho anareo mpiatsara velatsia de hoy aho hoe mila safidy ray hafa zany. Fa tamin'io andro ihany de nahazondreo manafadimy 17 andao jereny zany soratra masina zany fa de tena teny avy amin'Andriamanitra ho amihitsy zany. Ary Andriamanitra ny fanantenanany e. Fa tsy Andriamanitra ny tsy fanantenantsika izy. Tsy afaka manao ninina aminao izy raha tsisy fanantenana ianao ary afaka manao fananina feno fanantenana ianao. Afaka milaza ianao hoe Andriamanitra de anao zavatra tsara eo amin'ny fiainako. Ary Andriamanitra fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoanareo. Finoanao mahavita zavatra maro. Inona zao ninonao? Avy amin'ny traikefa ny finoanao mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Zao ndao akarintsika ambony zany de jerentsika indray. Le Andriamanitra fanantenana fa tsy mitranga zany raha tsisy fanantenana. Fenoiny fifaliana sy fiadanana avy amin'ny finoana ianao de manana zany toetra momby zany. Fa isy zavatra tsara hitranga lazao hoe tena zany nonoko taloha fa tsy nisy tsara nitranga. Fa dakao any amin'ny vavany devoly de lazao hoe fa mbola ino zany ihany androany de rapitso de ny andro manaraka de ny andro manaraka de ny andro manaraka de ny andro manaraka. Toy izy ny finoana. Finoana akory tsy zavatra andramana zany fa fomba fiainantsika zany. Avy amin'ny traikefa ny finoanao ary tiako mihitsy te hamela ny herin'ny fanahy masina ao amin'ny fiainanao ianao manaova toetra tsara. Amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Ampiaza ny fiainana malemy, mahonena, mampalahelo sy izay motraka. Fa mitady hery aho amin'ny fiainako. Amen. Andriamanitra ny mpanome fanantenana. Fa tsy hoe tsy fanantenana, devoly ny mpanala ny fanantenana. Fanaina sy tsy fahombiazana mangalatra fanantenana. Raha mahatsiaro tsy fanantenana ianao na reraka amin'ny zavatra ray de mila mitsangana amin'ny maty ny finoanao. Fa rehefa manao zany ianao anafaka anao avy hatrany ny finoanao.
na dia tsy afaka manakana ny fihetsem-po tsy mahomby tsy iseho azy sika, afaka avilitsika lalana zany amin'ny fananana fisainana marina sy toetra fampiresahana ary asa. Tao jerena ny Romana 12:17. Fankatiava araka ny fankatiavan'ny mpirahalahy tary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra toy ny fianakaviana ray. Fa aleo aborako izao mba ho fandrefesana tsara, ny olona tiana tena mahafaly anao foana. Raha ohatra ianao ka tsy faly afaka lazaiko anao ny fantsiny zany, mialahy amin'ny ao an-tsainao dia manaova zavatra ho an'ny hafa. Za zao efa nanome anareo $10 tamin'ny tolotsaina sahady. Hoy aho hoe raha tsy faly ianao, aleloia. Ndana fotsiny manao zavatra ho an'ny hafa. Fahatsiaro hafa mihitsy ianao. Verena amin'ny Romanina. Mahazo tofa aza malaina, tena tiako, mahazo tofa aza malaina ary aoka afana fo amin'ny fanompoana ny tompo dia hitanareo kristianina dia everina hoe ho faly foana. Tena tokony ho everina ho faly mihitsy sika, fa tsy mahatsiaro faly ange. Esory eo amin'ny olanao sainao, esory amin'izay zavatra tsy anananao sainao, dia manomboa miresaka zavatra mahomby, manomboa manao zavatra ho an'ny hafa. Fa efa manome plan d'action anareo nge za e. Tsy fantatra hoe iza ny vadiko dia tsy ahonao ny olana zay ananako. Misy tsy hainao dia misy tsy hainao. Hitanareo zao, ianao tsy mahombony amin'izany, tsy hanaova izany mihitsy. Mety tsy afaka hanova ny olona rehetra ianao fa afaka manovanao ianao. Amen. Fa manana kristianina betsaka, maina, mafy, manadala isika. Ny Baiboly milaza fa tokony hateraka indray isika fa tsy mikorotana indray. Marina zany e. Eny efa leo ho any am-piangonana indray, tsy zavatra tsara mitranga makany am-piangonana dia mody teny efa leo tena tsy faly tsy mba misy zavatra tsara mitranga amiko. Mila fanampo isika dia hafaliana dia fahavitriana, karazana hafaliana, karazana tsiky, karazana afo. Eny ary fa zao eno kely hitanareo zao tsy sarotra zany eto. Tsy mila miasa mafy akory mba ny an-tananareo raha afaka milaza izay tiako lazaina dia lasanareo yeah! Fa hoana rehefa modinareo? Efa tsampanareo ve lay? Efa tsampanareo ve ny fahatsapany efitrano miletika amin'ny lalina dia lalina tokoa? Jereo raha tianao hevitra marina ny olona fa mahomby ny maha-kristianina anao dia nijanona faly foana ianao ninona mitranga eo amin'ny fiainanao. Hitako fa ny hafaliana ny fanomezana ngeza indrindra men'Andriamanitra antsika, ny fifalian'ny tompo no herintsika. Mamaky boky Gadran'ny miresaka vokatry ny fanahy, resaka zavatra tena mahakasika mihitsy izy. Vesiana faharotoko voalohany milaza hoe ary ianareo dia efa velominy na dia mbola maty ny fahotana azy, fa tsy hoe ianareo dia no hamafisiny. Betsaka ny kristiana izay mafy amin'ny fomba fivavahana, voakorotana, dia mingonongona dia mitaraina foana fa efa ny velominy ianareo. Tamin'ny ianao maty tamin'ny fahotanao, ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty no tonga nanangana anao. Fa efa ny velominy ianareo. Ndao itoy ary dia hijeriny amin'ilay soratra masina anao izay mankina azy rehetra. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Hitanareo miaraka daholo izy rehetra, afaka ny aharitra ianao dia tsy miala dia tsy mijanona raha mifaly amin'ny fanantenana foana. Miantrano olona masina arak'izay ilainy, mizara ny ilaindreo olona masina toy amin'ny fampiarana fampiatranoana
Hitanareo ahoana ny fandehan'izy rehetra, misahirana manampy lafoana ianao, mety ilaina miaritra sy maharitra ianao rehefa mandalo zavatra, fa raha mifaly amin'ny fanantenana ianao ka mitoy manampy olona, de mijanona amin'ny fanantenana foana, de mitoy manampy olona, tsy hisy devoly any amin'ny elo, izay afaka hiazonanao, tsy azony zavatra tian'Andriamanitra ho azonao. Fa tsy afaka manao zany ndre mandeha na indroa fotsiny ianao fa mila ataonao zany de ataonao de ataonao de ataonao. Tena tiako ty. Petera voalohany toko voalohany de ny fahatelo, nateraka indray isika ho amin'ny fanantenana velona. Ary amin'ny Titos de misy teny roa eo miresaka fanantenan'ny fiainana mandrakizay, ary lazaiko ty maly ariva, fa mbola te hilaza zany indray hainao ve zany hoe fiainana mandrakizay? Zany tsy midika hoe mamerina ny vavaky ny mpanota de indray andro any ho any an-danitra ka de ho mahonena foana raha mbola eto. Ny fiainana mandrakizay midika fa rehefa nateraka indray sika de mandray fiainana mandrakizay, zany midika fa mandray fiainana sika tahaka an'Andriamanitra manana fiainana. Karazam-piainana ino zao no averinao fa misy eo amin'Andriamanitra? Fanamby afa faly izy, mino afa feno hery izy. Le fiainana amin'Andriamanitra zany, ary amin'ny dictionnaire grika de voalaza zany hoe zany fiainana mandrakizay zany de fanehoana sy fanatanterana fenony amin'izany fiainana zay efa ananan'ny mpino izany. Zaho jereo midika zavatra amiko zany satria mampianatra ny teny fa ny tena tanjoko de ny anampy ireo mpino rehetra atakatra fa efa misy zavatra ho azy ao amin'ny Kristy. De ny ampifanaraka zany amin'ny isan'androm-piainany de hiainany fiainana izay nahafatesany Jesosy ho azy. Tena faly fa olona 5,000 latsaka no voavonjo maly ariva. Fa hitanareo zao, fa tsy mbola ampy azy zany. Fa tsy tiako voavonjo fotsiny nareo, fa tiako hiaina voavonjo koa. Tiako azonareo ny fiainana nahafatesany Jesosy omenanareo. Ary avy eo manaraka iseho tele, iteny aminareo ny fomba ahafana manana izany fiainana izay nahafatesany Jesosy omenanareo zany, fa tsy tapitra androany zany. Zao. Raha amin'ny teny tena ankafiziko ny Zakaria 7:12. Dao karitsika ambony. Verena ho amin'ny fiarovana mafy de fiarovana sy fahombiazana ny mpifatotra manana fanantenana. Anio no anambarako hoe hanonitra roeno anao avy roe ny fahombiazanao taloha. Zao sika zao de mandeha amin'ny morony. Eny ary zao jereo. Andriamanitra mampanantena antsika fa raha ho lasa mpifatotra manana fanantenana sika. Hainareo ve zay lazaiko mifatotra amin'ny fanantenana? Tsy afaka mitsoka amin'izany tsy afa miala amin'izany fanantenana, 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 zay jereko rehetra, fanantenana, fanantenana. Rehefa manao zany ianao, tsy hita ny devoly zay atao anao. Zao hoe noy ny devoly de anafika atsika, tonga anohatra atsika izy, ho avy amin'ny fisainana tsy mahomby de hiezaka hiteny atsika fa hoe Nef. Tsy mahazo atsika zany izy. Raha mbola mitoetra eo mpifatotra manana fanantenana sika. Amen. Fa mifoy ianao ny maraina ny devoly milaza hoe tsy zavatra tsara hitrango anao androany. Ianao nge efa niandro 520 taona tsy hisy ovy zany eo. Ianao zao nanana aretina andony taiza 10 taona fa tsy manana izay aretina andony zany intsony aho zao. Mila mitoy mananteny ianao isan'andro, mila miteny ianao hoe androany zao de androko. De mendrandra. Hitanareo tsisy antony tokony ijoroko etsony. Oraray, anao zay any an-tanana anareo. Afaka mitondra anareo amin'ny fihetseham-po mahafaly rehefa eo ihany nareo. Fa tsy zay ny tadaviko anareo fa tiako anana fepetra mihitsy.
tiako manana fatakaran-javatra nareo mba ho zavatra afaka entinao mody miaraka aminao zany ka rehefa inao ny fomba nanana zany toetra araka an'Andriamanitra zany de mijanona feno fanantenana ianao de milaza aminareo fa tsisy de volany amin'ny elo zay afaka andresanao. Tsy mampanina azy mitranga amin'ny fianakavinao ny arabolanao. Zany tsy midika fa tsy andratra sy ho mafy zany fa rehefa milaza ianao Andriamanitra mino teninao mino zany de mila milaza zany mafy ianao mino ny teninao mino ny fampanantenanao ary de toy amin'ny finoana foana rehefa ataonao zany ny Andriamanitra ny fanantenanao no ameny ny hafalinao sy ny fiadananao.